Rabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo tafombona indray amin'ity zoma maraina faharoapolo ny volana desambra taona 2020 ity. Ho aminareo ny fahasoavana ry havana. Eo ambany masitsika ny salamo 7:10 entsika mideran'Andriamanitra zany. Mitsangana ry havana. Salamo 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Midera ny Jehova ary firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindram-pony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehova. Aleluia, amen. Amin'ny fofeno fifaliana tokoa ry Tompo Andriamanitray no hiderana ianao. Mideranao izahay no ny hatsaram-ponao, mideranao izahay no ny herinao, mideranao izahay no ny faharetanao. Misaotra fa Andriamanitra hatramin'ny taloha indrindra sy ho mandrakizay ianao ary mankasitraka Tompo raha no tantaninao tao anatin'ireo andro marobe ny taona 2020 izahay hanamarinanao ny mandrakizay Tompo ny fiainanay anao. Misaotra ny amin'izao zoma 20 desambra izao azonay mbola miombombavaka indray eto amin'ity toera-masina ity, manatre araky ny toko omenao ny fiangonana mivory amin'ny anaranao, mitari araky ny teninao fa ny fanahy masina dia ampianatra anay ny zavatra rehetra, ampiorena amin'ny finoana izahay ary ampitomboy amin'ny fanetretena araka ny sitraponao. Mitenena ry Tompo fa voninkaino izahay. Mamindrafo aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Kolosianina toko 2 manomboka eo amin'ny 9:20 hatramin'ny 7:20. Kolosianina toko 2 ny 9:20 hatramin'ny farany. Amin'ny anaran'ny Tompo, koa azavela hisy tsaranareo ny amin'ny fihinanana na ny fisotro na ny andro firaviravona na ny voalohambolana na ny sabata. Ary koa ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia ny Kristy. Aza mety hofitahana tsy azonareo ny loka no ny fanetretena haitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely ka mitompo amin'ny zavatra efa hitany sady feno fiavonavonana no ny fisainany nofony ka tsy miazona ny loha, izy no hitombon'ny tena rehetra izay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny famavany sy ny ozatra araky ny fampitomboan'Andriamanitra. Ary raha niara-maty tamin'i Kristy ianareo ka efa tafaka tamin'ny abidi-pianaran'izao tontolo izao, nahoana ny tombola velona amin'izao tontolo izao ihany ianareo ka mety ho didiana hoe aza mandray, aza manandrana, aza manendry, levona amin'ny fanaovana ihany zany rehetra zany araka ny didy sy ny fampianaran'olona. Izany rehetra izany dia ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana hitraitra sy ny fanetretena ary ny fampahorinan'ny tena, nefa tsy manan-kery akory, ansakana ny fampanarana ny nofo. Amen. Ray masinao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny Tompo mbola ampianatra antsika indray ny amin'ny fanetretena amin'ity anjara mofinainantsika ity. Raha namaky ny soratra masina teo isika ry havana dia hanamarika fa fampitandremana ataon'ny Paoly apôstôly manoloana ny fanetretena sandoka izao anjara mofinainantsika izao. Tandremo ny fanetretena sandoka. Eo amin'ny 9:20 indrindra dia hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo. Aza mety ho fitahina tsy azonareo ny loka no ny fanetretena hitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely ka mitompo amin'ny zavatra efa hitany sady feno fiavonavonana no ny fisainany nofony. Tsy miazona any Kristy izay loha. Tandremo ny fanetretena sandoka.
tsy sitrak'Andriamanitra mihitsy ny zavatra tsy marina, tsy sitrak'Andriamanitra ny sandoka. Ary mampitandry ny Paoly apôstôly fa mety akasika ny fiainan'ny fiangonana izany zavatra sandoka izany. Zava-panasandoka eto no resahan'ny mpanoratra. Efa nandinika ny bokin'ny Kolosiana isika ka mahafantatra fa ny fiangonana tao Kolosia dia tsy naorina ny apôstôly na i Paoly izay apôstôly ho an'ny Jentilisy, fa kristianina resy lahatra Epafra no nitory tany Kolosia. Ary ny soratra izay alefan'ny Paoly amin'ny alalan'ity epistily ity dia miaro indrindra ny fiangonana amin'ny fampianaran-diso. Atao anatin'izao toko faharoa izao dia mamelabelatra indrindra ny fiarovan'ny Paoly ny amin'ny fampianaran-diso ho an'ny fiangonana tao Kolosia. Nisy ny fampianaran-diso tao eo amin'ny andininy 970, ny fampianarana momba ny fifadiana sakafo, ny amin'ireo andro firavoravoana izay tena mahajiosy ny jiosy. Fa eto amin'ny andininy 970 dia ny fisiany ny fampianarana momba ny atao hoe anjely, ny fisiany ny fanindraindrana ny fahitana ary ny fahalalana. Tontolo grika, tontolo romanina, tontolo jiosy. Niady amin'ny fampianarana momba ny fivavahana jiosy, fifadikanina sy ny andro firavoravoana samihafa, ny amin'ireo mistisisma fivavahana amin'ny anjely, ny amin'ny fanindraindrana ny fahalalana. Gnostika ho ny filazan'ny tontolo tamin'izany. Ireo ny adian'i Paoly ary ametrahany fampitandremana satria misy endrika fisehoana fanetretena aitraitra. Inona natao hoe fanetretena aitraitra? Inona ny vokatra izany? Ary ahoana ny fomba hialana aminy? Fampitandremana ny amin'ny fanetretena aitraitra. Ny fanetretena aitraitra, fanetretena sandoka dia voalazan'ny Paoly eto amin'izao andininy 970 izao. Ny fidirana ao amin'ny tontolon'ny fanahy, anindraindrana mpanalalana hafa dia ny anjely voalaza eto, mahatonga ny olona hiavonavina ka hanivaiva ny fampianarana momba ny Kristy. Nefa koa ivelana izy dia tao manetry tena. Izany hoe ivelana izy hitanao manetry tena, fa ao anatiny izy izay miavonavina sy miamboambo ho toy ny mahalala noho ny rehetra, ho toy ny mahafantatra zavatra hafa noho ny mpiara-mivavaka. Napetraka tao amin'ny fiangonana fampianarana momba ny anjely, fa nomba izany koa ny fanetretena sandoka. Modimody mampianatra feno ny fanahy, nefa ao anaty ao tsy fahamarinana. Mivoy ny fahamarinana lazaina fa ara-baiboly, nefa ambody mitafy odin-janak'ondry. Manetry tena toy ny ondry ao anaty amboadia. Mampitandrina ny amin'izany. Inona koa ny fanetretena sandoka ato? Lay fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sandoka tsy manome lanja ny Kristy, fa ny fahalalana ara-nofo, ny ara-tsaina no mibahana, fa rakorakofana ny amin'ny Kristy fotsiny. Mitandremany amin'izany. Dia mitady voninahitra ho an'ny tenany ka tsy mametraka ny Kristy koa eo amin'ny toerana tokony hisy azy. Mandahatra ny Kristy amin'ny anjely, amin'ny lalàna, amin'ny fanajana ny
fombafomba samihafa, fanetretena aitraitra, fanetretena sandoka. Toy izany ry havana no fisehon'ny fanetretena ampitandreman'ny Paoly eto amin'ity 5:20 ity. Inona ny loza ateraka izany fanetretena sandoka izany? Manimba ny fifandraisana amin'Andriamanitra ny fanetretena sandoka, satria manala ny Kristy ary mametraka ny lanjany anjely ho mpanalalana amin'Andriamanitra. Ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia vitan'ny Kristy tamin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana, fa raha apetraka hisongona an'izany ny fivavahana amin'ny anjely dia rava ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny ateraka ny fanetretena sandoka, fampianarana sandoka dia fahatapahan'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Fahaverezan'ny famonjena, ny 5:20 tapany voalohany, aza mety ho fitahana tsy azaonareny loka no ny fanetretena aitraitra. Mampivily ny finoana efa voalaza teo hoe ity fampianarana momba ny anjely sy ny toynyity dia manala ny olona amin'ilay tena lalana i Kristy fa manoro azy lalakafa. Mampivily ny finoana, esorina amin'ny finoana ny Kristy ny olona ary apetraka amin'ny finoana sy ny fahatokiana ny fahaizana mampahalalana, ny anjely, ny fombafomba samihafa. Izany no miantoka ny famonjena, mivily ny finoana voka-dratsy ny fanetretena sandoka izany. Mampiditra avinavina miafina. Ny fanetretena sandoka ireo miaraka amin'ny fampianaran-diso samihafa dia tonga mampiditra avinavina miafina. Io ilay hoe modimody manetri-tena nefa hay miavinavina ao anaty ao. Modimody mampianatra fahamarinana, hay tsy izany ny tena izy. Izany ry havana ny vokatry ny fanetretena aitraitra. Manala ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, mampivily amin'ny finoana ary mampiditra avinavina miafina. Tandremo zany. Ahoana kosa ary ny ahafahantsika miala amin'izany fanetretena sandoka izany? Ny 20 hatramin'ny farany dia fampiorenam-pinoana ataon'ny Paoly apôstôly. 20 moa dia falazainy hoe azony i Kristy. 20 hatramin'ny farany dia tadidio izay fanampianarina, ianao miara-maty amin'ny Kristy ampy izay. Tsy mila anjely, tsy mila fombafomba, tsy mila na inona, ampy izay. Ampialantsika amin'ny fanetretena aitraitra, fandriky ny fampianaran-diso, ny fifikirana amin'ny finoanan'i Kristy, ny tsy fiovana amin'izay efa nampianarina antsika ka naresy lahatra antsika. Iorina tsara amin'ny Kristy, anao ho zava-dehibe ny fidelana an'Andriamanitra amin'ny fanetretena tena izy. Atao feno fahatsorana ny fiainantsika mba ahitana ny voninahitr'Andriamanitra. Aza be firiariana foana saingy mahalala na saingy ilazana hoe mpivavaka be, fa ho isandratra ao anatin'izany ny voninahitr'Andriamanitra mba tsy ho tratry ny fandrika ny fanetretena aitraitra isika. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, tsarovo fa Kristy ny loharano ny fanetretena. Verimberina tao anatin'izao volana Desambra izao ny Filipiana 2:5 hatramin'ny 5. Mianatra ny Kristy isika izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra fikirina mafy izany. Nofohanany tenany naka ny endriky ny olona izy. Izany no fanetretena tena izy, fa sandoka ny ankoatran'izay. Hianatra ao amin'ny Kristy isika, hanana ny fanetretena tena izy, tsy ho voafandriky ny fanetretena aitraitra, homban'ny fampianaran-diso samihafa. Mandiana ry havana, ny tompo any hitarika antsika amin'ity tontolo andro ity amin'ny fanetretena tena izy. Amen. Hivavaka isika. Ny fanetretena marina dia avy amin'ny fo voadioan'ny teninao Andriamanitra. Sandoka ny ankoatrin'izany. Sandoka satria
tsy mampitodika amin'ny Kristy fa mampieritreritra zavatra hafa toy ny anjely fanahy hafa manalanay amin'ilay tena lalana sy fahamarinana. Sandoka satria mahatonga anay hanana fiavona vonana miafina, fieverantena ho zavatra mihoatra amin'ny rehetra. Sandoka satria feno fandrarana, nefa fandrarana sandoka toy ny an'ny fariseo. Mampitondra enta-mavesatra ny olona fa tsy manendry amin'ny tanany akory, feno fandrarana kanefa amin'ny miafina, dia tsy izay lazaina no atao. Tompo, mangataka aminao izahay mba tsy ho amin'izany lalana izany no andehananay, fa ho amin'ny lalana hitondrany Kristy anay, ny fanetretena, ilay nandao ny fiandrianana hamangy izao tontolo izao, ilay nandao ny fahamasinana hiara-iosina aminay mpanota, ilay nandao ny Mahandriamanitra mba ho tonga olona. Dia ampianarinao izany izay amin'ity tontolo andro ity, mba han'ilay fanetretena any Kristy eo amin'ny asa izay atao, eo amin'ny teny izay lazaina, eo amin'ny fampianarana entina koa raha mijoro ho vavolombelonao. Misaotra Tompo amin'ny azonay toko fa eo ampelatananao ny fiainanay amin'ny asa mbola hiazakazahana zao mamaraparana ny taona izao, amin'izay mety ho fialan-tsasatra, amin'izay mety ho fikasana koa sy fanomanana hafa manodidina ny Krismasy, ary indrindra ny fanomananay ara-panahy, dia ianao no hiasa ao anatin'izany mba ahatomombana ny mombanay rehetra hitsenana ny Krismasy amin'ny fanetretena marina. Vavaka ho an'ny firenenay izahay, misaotra fa na dia eo aza ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny isa-tanàna, dia mbola tsisy basy mipoaka eto, mbola tsy misy raha mandrika eto toy ny any amin'ny firenen-kafa. Mankasitraka Tompo, kanefa dia mivavaka izahay mba hiarovanao ny isa-tokantrano, raha tsy anao tokoa ny miambina dia tsy misy ny fandriam-pahalemana. Jesoa, omeo anay koa izay tokony ho sahaza ho anay amin'izao anio izao. Maro ireo mpiray tanindrazana aminay mahita fahasarotana ny fitadiavana izay hohanina amin'ny fitsaboana raha marary, amin'ny fiatrehana ny zavatsarotra samihafa eny amin'ny fitsarana na ara-piaramonina, ara-pianakaviana toy ny fahoriana. Fa amin'izany Tompo dia hamarino fa tia anay malagasy ianao ary manome anay ny ilainay, manome anay fahatokiana sy fanantenananao. Petraka eo ampelatananao ny fiangonanao, dia ho fiangonana vavanao Andriamanitra, masonao Andriamanitra, tananao Andriamanitra, tongotra ao Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao, ho fahazavana sy fanasina. Raha eo faly izay manonona ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, mamasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay anio izay nasahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakapanahy, manafahanay miratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisy mba ho tanteraka aminareo ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesoa tompontsika mpiandry indro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano ny fanekena mandrakizay, izy ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrany eo masony amin'ny alalan'i Jesoa Kristy. Mandihana amin'ny fifalian'ny tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.